My
istonana kely ny saitsika androany amin'ity androany ity dia avy ao Filipiana toko fahatelo andininy faharoambin'ny folo ka hatramin'ny faha efatra ambin'ny folo. Filipiana toko fahafiry izy teo toko fahatelo andininy fahafiry roambin'ny folo ka hatramin'ny efatra ambin'ny folo. Rehefa hita zany dia vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Tsy toy ny efa nahazo sahady aho na efa tanteraka sahady, fa miezaka aho hiazona izay niazonan'i Kristy Jesosy aho. Ry rahalahy, atao miara-mitentsika. Tsy mbola ataoko fa efa nazotenana. Zavatra iray loha no ataoko, manadino izay zavatra ao aoriana ka miezaka natratra izay zavatra eo aloha. Miezaka natratra ny marika aho, ahazoko ny lokany fiantson'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Misaotra noho ny amin'ny teninao Andriamanitra izay anavantsava ny any fanahinay, amelombelona, anome finamby anay ihany koa. Ka raha miala teto izahay dia ho tsaronay fa tokony aina mifantoka amin'ny tanjonao izahay Andriamanitra. Tsy mamely totoandro rivotra izahay, tsy miazakazaka diso lalana izahay, fa mipifatohana tsara amin'ilay napetraka eo anoloanay. Misaotra tokony amin'ny teninao, teninao tokoa no manitsy anay, teninao tokoa no fiainanay, teninao tokoa no mampahery anay, teninao tokoa no tena hoe mahatonga anay ho amin'ny fahalalana tsara ny Kristy. Ka dia mitenena ary favona iaino izay mpanamponao ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Tsy toy ny efa nahazo sahady aho izy na efa tanteraka sahady, fa miezaka aho hiazona izay niazonan'i Kristy Jesosy ahy. Teboka anankiroa ny iarahantsika mijery androany. Voalohany amin'izany dia hoe toe-po tsy afa-po amin'izay efa iainana. Paoly, apôstôly lehibe, apôstôly natokana ho antsika jery-Kristy, nahavita tena tsy tambo isaina teo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Niasa mafy noho izy rehetra ozy izy. Nao hoe mba hovakitsika kely ny ataoko hoe mba endrika onare zany ireharehan'ny Paoly ny amin'ny fahasoavan'Andriamanitra ny asa tao amin'ny fiainany ka nahavitany amin'ny reto rehetrarehetra reto. Korintiana faharoa toko faha 1:20 andininy 3:20 ka hatramin'ny 5:20. Donc vakitsika kely zay. Inona no voasoratra ao? Korintiana faha 5 izy teo toko faha 2:20. Ok, iny 3:20 ka hatramin'ny 5:20. Mpanompon'i Kristy va izy? Zany apôstôly io zany. Izaho koa miteny toy ny olona verisaina aho, mihoatra noho izy aho, amin'ny fisasarana manatombo, amin'ny tranomaizina matetika kokoa, amin'ny kapoka be izay efa tsy izy, amin'ny fahafatesana matetika. Indimy aho no nokapohin'ny jiosy, in-efapolo latsaka iray avy. Intelo no kapohina tamin'ny hazo aho, indray maka no toram-bato, intelo no vaky sambo, indray andro sy indray alina no nitoetra tao amin'ny lalina. Nandeha matetika aho, saika nahita loza tamin'ny olo, saika nahita loza tamin'ny jiolahy, saika nahita loza tamin'ny tompon'ny tany namako, saika nahita loza tamin'ny jery-Kristy, saika nahita loza tamin'ny tanànao, tamin'ny tao amin'ny tanànao, saika nahita loza tamin'ny tany an'efitra aho, saika nahita loza tamin'ny ranomasina aho, saika nahita loza
isaky nahita loza afaka atao refrain mihitsy ilay isaky nahita loza tamin'ny raha lasantoka ao tamin'ny fisasarana sy ny fikalaizanay tamin'ny tsy fahitantolo matetika tamin'ny anoanina sy aetaeta tamin'ny fifadikanana matetika tamin'ny atsika sy ny fitanjana afa-tsy ireo zavatra ivelana dia mbola misy koa izay mahazo ahy isan'andro dia ny fiahina ny fiangonana rehetra iza no malemy ka tsy malemy eo iza no tafotoana ka tsy mirehitra apahany amin'ny zavatra be dehibe nataonao an'Andriamanitra dia missionnaire amanalo ny kilometatra nandeha tongotra nandeha sambo nandeha tsy haiko inona daholo sy ny sisa sy ny sisa fa mbola ho izy eto hoe tsy toy ny efa nahazo aho tsy toy ny efa nahazo sady aho na efa tanteraka sady ie mampianatra antsika iamina ny soratra masina fa le fianinana ampianarany soratra masina antsika dia ilay manoloana ny mety filana maro isan-karazana izay katsahany jetilisa fatratra ozy izy ny soratra masina fa ny mpino te hiaina mifantoka dia tsy mijanona amin'ny hoe zao nefa vitako ho an'ny fanjakan'Andriamanitra na hoe efa mba mandroso kely any afatra amin'izay dia efa aleo lokadely zao ritiny zao fa manao ny tenany ho mbola tsy tonga amen ary raha ny tena izy eo akaikin'ilay tiatsika Kristy isika zay vao hoe tena tonga amen fa raha mbola manana fofotra iny isika dia ao anatin'ity azakazaka masina ity azakazaka zay no ny fahasoavan'Andriamanitra no ahafahantsika mijoro no ny fahasoavan'Andriamanitra no ahafahantsika mbola mibanjina ny Kristy tsy haiko natadintsika mitoroteny teto nisy 7 ny volana Desambra ny amin'ny Hébreu 12:1 sy ny 2 zay misy papirisika toy ny raona isika mijery atsika momba atsika reo fa indrindrandrindra amin'ny fiazakazahana zay ataontsika dia mibanjina ny Kristy hatrany isika raha mibanjina ny rakoto sy rasoa ianao dia mety ho lalakafany alehan'ny azakazaka ao fa raha mibanjina ny Kristy Jesosy isika dia vao mainka velombelona ny fanahintsika vao mainka ao amin'ilay azakazaka tian'Andriamanitra tokony hiazakazahantsika tsara isika eo akaikin'ilay tiatsika isika zay vao tonga tamin'ny Andriamanitra niantso anao io ianao zay miaino ahy io dia nanana tanjona manokana tamin'ny fiatsony ianao tamin'ny fifidianana ianao mba ho voninao amin'ny asa tsara zay fa nomaniny ianao manana ny kajony izy ianao mieritreritra hoe zao ny kajoko fa Andriamanitra izy tena manokana niantso anao io manana ny kajony manokana izy milina ny amin'izay kajony anao ve ianao linany amin'izay kajony anao ve ianao linany amin'izay tanjona efa nomaniny anao ve ianao hoy ihany vavaka tao ho atsika tamin'ny zoma teo hoe mba ho tombony ho an'ny fanjakan'Andriamanitra fa tsy fahatiantoka ny fisinao eto anivon'ny fiangonana toerana anankiray amen fandrika lehibe ho atsika zay efa elana nimpona ny mihevitena efa nahavita be isika 5 taona efa narahana tamin'i Jesosy ahito miaraka mikalonana 5 taona be dehibe zay hoentitsika préariana 10 taona 7 taona ny sasany tanatin'ny fanompona dia efa mieritreritra ny tenantsika feno isika dia efa mieritreritra ny tenantsika efa lay tanteraka latsaka fahefana isika mety tsy miteny an'izany mivavantsika mivantana tsy miteny an'izany mivantana mivavantsika fa ny fihetsikitsika ny fomba fisainantsika rehefa misy ny hafa ohatra ny mizarana mety zany efa fantatray zany efa niainanay daholo zany arangana niainany tahaka zao sy ny sisa sy ny sisa efa nanadalovana daholo karazana ady rehetrarehetra ary fantatsika miteny haitsika tsara haitsika ny fomba dia mihevitra ny tenantsika ho zavatra isika
fambarany Paoly ao anatin'ny olay Korintiana faharoa faraka amin'ny folo dia ny 3 ka hatramin'ny 7 io ny CV ny expérience matevina dia matevina nananana kanefa samy rehetrarehetra zany aonao izy napetraka any amin'ny lasy zany fa mbola misy ifantohako ao aloha ao tsy ataoko zavatra zany zavatra rehetrarehetra zany ny te iaina mifantoka dia tsy manisany vitany sy ny efa niainany ny fahamasinana na ny fitahinana ny fahatakarana lalina satria raha izay misy atsika dia tonga eo amin'ny avinavina ara-panahy isika tonga amin'ny avinavina ara-panahy isika tsy vonany andray tsy vonany anetry tena vao misy olona mitsangana na ozytsika zay zaza vao amin'ny finoana io ve inona no raisiko amin'io fa tsy ao anatin'ny fotsika ilay hoe Andriamanitra niza miteny manambara amiko dia voninahiko andray voninahiko ampifanaitretena andray foana ahoana ozy izy Paoly fa miezaka ozy izy aiza izy teo fa miezaka hiazona izay niazona ny Kristy Jesosy itsika izay nitoriana ny filazantsara ny fahasoavana raha ohatra ka tsy mahazo tsara n'ilay izy dia indraindray mieritreritra hoe ny fahasoavana dia ahafahako manao izay tiako atao na hoe ahafahako mipetraka fotsiny sisa antsika mitotona ary amin'ny resaka hypercalvinisme na mitotona isika ny amin'ny resaka eny tsy mahazo mazava tsara an'ilay fahasoavana ny fahasoavana ozy izy Dallas Willard teolojiana anankiray ozy izy amin'ny teny anglisy ny teny anankiray izay avy eo avezahako atidika tsotsotra hoe grace is not opposed to effort, it is opposed to earning. Ny fahasoavana dia tsy manohitra ny ezaka fa manohitra kosa ny ina ny andikana an'izany zareo mahay teny anglisy tsara earning ohatrany hoe ezahanao ho aloha amin'izay zavatra ataonao na ny tahaka an'izany ny fiasan'Andriamanitra ary tehiteny amintsika ihany koa ary hoe niezaka raha jerentsika i Paoly manokana niezaka any dia tena vokatry ny fahasoavana ary raha tena izy ny mifanohitra amin'izay tsy fahazahoana mazava tsara ny fahasoavana. Korintiana voalohany 5:10 ozy izy hoe niasa mafy noho izy rehetra fa tsy izao ozy izy fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra zay natoy izao azy zay niasa tao amiko ny fahasoavan'Andriamanitra niasa tao amiko dikan'izay lay ezaka zay hita teo amin'ny Paoly dia vokatra ilay fahasoavana mihitsy azy ka ozy isika hoe ny fahasoavana dikan'izay afaka mipetrapetraka afaka tsy spectateur ako anatin'ny asan'Andriamanitra zay tian'Andriamanitra atao tsy zany. Amen. Miezaka izy hiazona zay niazona ny Kristy azy. Paoly nitazomin'ny Kristy mba ho lasa olo-baovao Romanina 5:4 dia miezaka ihany koa izy miazona izany mba ho hita eo amin'ny fiainana izany. Amen. Notazomin'ny Kristy izy mba hitovy endrika amin'i Jesosy bebe kokoa hatrany Romanina 5:7 dia miezaka miazona izany izy mba ho hita ny toetra ny Kristy eo amin'ny fiainany manokana. Notazomin'ny Kristy mba hatakatra mba hatratra ny fitsanganany tena amin'ny maty any koa izy dia miezaka ny miazona an'izany amin'ny fanantenana velona izay miazona azy. Amen. Tahaka ny ahoana ny ampiaratsika an'izany hoe tsy mijery tsy miconsidere zay mety ho CV atsika ara-panahy rehetrarehetra fa mbola mibanjina hoe mbola misy eo alohako
ary mbola betsaka lavitra tsara lavitra be voninahitra lavitra ny eo alohako zay nitenenako hoe raha maimaina ny ho avy dia ny lasa mankalazaina afantatsika fandriamanitra mitondra ny fiangonana avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra hatrany dia miezaka isika miazo zavatra mitazomany Kristy atsika ho hita eo amin'ny fiainantsika ihany koa zany ny faharoa eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny efatra ambin'ny folo ny toe-pisainana de l'avant toe-pisainana de l'avant manatratrany eo aloha zay no tokony no iaina ny olona zay miaina mifantoka amen ry rahalahy tsy mbola ataoko fa efa nahazo ny tenako fa zavatra raha iloza izy no ataoko manadino zay zavatra aoriana ka miezaka natratra zay zavatra eo aloha tsy haiko sika raha mahafantatra sy manaraka kely an'ilay colonel avy any Morondava any ilay colonel Fanevo misy mahafantatra maharakaraka anazy managatana ke colonel Fanevo vitsivitsy fa io matetika hitanao amin'ny zavatra resahana de l'avant baiko miaramila ary Paul dia mahita ny fiainantsika kristianina ho tahaka an'izay hoe miaramila izay tsika ary eto sady miaramila isika ny amin'ny afindray ihany ko mpiazakazaka ka fantatsika fa tsy madindisy milalaotsika eto ambonin'ny tany fa fantatsika hoe misy azakazaka tokony hiazakazahantsika tonga saina amin'izany hoe tsika ry fiangonana tonga saina amin'izany hoe tsika hoe sady miaramila ianao mpiazakazaka ianao ao anatin'ity fiainana kristianina ity miezaka natratra zay zavatra eo aloha eny miezaka natratra ny marika ao azoko ny loka ny fiantson'Andriamanitra any ambony eo amin'ny Kristy Jesosy tena tiany Paul ny maka kisarisarina fifananana azakazaka ao anatin'ny epistely soratana dia araka ny teneniko teo hoe hoariny amin'ny azakazaka raha teo ny fanarahan-tian'i Kristy fa tsy dimy lantolanto moa izitsika hoe tena zay ritmako eo hoe fa tsy zay azakazaka ty azakazaka ty manana grasy nefa Andriamanitra manana fahasoavana Andriamanitra amintsika tsirara ihany raha ohatra ka mbola lantolanto ny fandehananao na mbola doladoly ianao teo aloha manana fahasoavana izy mamindra fosy miantra izy ary rehefa tonga saina ianao hoe ay azakazaka amin'izay ty tantara tya dia mpanjito Jesosy dia atao hiazakazaka amen dia miazakazaka mifantoka isika miaina mifantoka amin'ny tanjon'Andriamanitra isika misy fanatratrarana marika azahoana lokaka izy ty zany hoe tsy vitany ny tonga any an-danitra fotsiny isika ary zay ny anahako ataoko hoe bazika zany raha ohatra hoe manao an'ilay ohatra hoe le offre reny dia offre bazika fa ny tena hoe tena premium ao anatin'ilay izy rehetrarehetra dia hoe mahita ilay tiatsika isika Jesosy ilay tanjotsika izy ilay lokatsika izy ilay tsara lovatsika tsika tsara lovany fa izy amiko ilay lovatsika ilay tiatsika amen tsy milanitra mitanjona fa Kristy indrindra indrindra tsy lalana volamena no matomatesantsika ho any an-danitra fa izy ilay nampanantena hanamboatra fitoerana ao atsika dia izay hisy azy no hisy atsika ihany koa zay ne izy ty zay ne ty tantaratsika ty raha olona ozy izy miany aminay tany Morondava zay hoe hiratsiratsy iresadresaka aminay mpamonjytsika andany iakohoka feno
eo anatrehanay mpamonjy atsika fa eo ihany ko lay misy loka tokony ho raisitsika lay satroboninahitra ny fiainana lay satroboninahitra atolotra Andriamanitra ao antsika tsiraray avy dia mila hifantoha antsika ihany koa izany ary izay lay hoe miaina mifantoka isika ny olona manao izay tiany atao ny mpiazakazaka ozy izy tsy mandany fotoana tsy maningo tena amin'ny zavatra amin'izao fiainana izao fa mila fifantohana dia mila mandiniky tsika nireny mpiazakazaka reny atleta reny dia rehefa jerentsika reny atleta reny ohatry ny ahoana ny fiainana mahafehiteny izy tsy mihinana an'izay hoanin'ny olona rehetrarehetra izy tsy mandeha amin'izay fety alehan'ny olona rehetrarehetra izy tsy mifoalohan'ny olona rehetrarehetra izy matory araka ny tokony ho izy dia misy an'izay ihany koa amin'ity kristianina izay ataontsika misy zavatra mahasabaka dia ozy itsika hoe izy ahoana ny atanteraka izany fa izao tsy manan-kery ny marimo hoe tsy mahalalala izy fa ny tsika tsy manan-kery ozy izy tsika fa tsy manan-kery isika ny hery ny fahasoavan'Andriamanitra miasa ao anatsika ny hery ny fanahy masina ilay miraisitsika atao amin'ny fahateraham-baovao miasa ao anatsika mahatonga atsika ahavita mihoatra lavitra no ny azontsika eritreretana amen dia miaina mifantoka isika amin'ilay loka izay mipetraka eo anoloantsika Jesosy Kristy ny lehibe indrindra fa misy loka hafa ihany koa ozy izy ako moa tsaiko na matadidinareo fa ozy izy ako rehefa misangisanginy amin'ilay hoe loka dia ny tena mampalahelo amin'izy ity ny Jesosy tsy asianao fialonana ntsony any an-danitra ka raha ohatra ka imiora mahazo an'ilay saboninahitra ngeza be noho izany na hoe tsy haiko i Michel ohatra zako zany le tortiere be tefa Michel no mahazo ngeza kokoa noho izany tsy mialona mihitsy dia ohatry hoe tsy mahafinaritra le izy fa miteny aminareo fa mahafinaritra foana le andray an'ilay anjara loka tena afinaritra foana zany hahita hoe hay tsy foana tsy akory ny fikelezako ahy mitao anatin'ny fiazaka za fa izao ao anatintsika rehefa manana an'izay fomba fisaina an'izay hoe mila mifantoka isika amin'ny fiainantsika dia manana fahavalo sika mpanembatsemana inona ny fahavalontsika isika zao tontolo izao dia voly ary reo dia tena ezaka ny andrazonanao tsy hifantoka amin'ny tokony hifantohanao atsika taloha moa zany tambola tsy dia vie mihetsika rehetrarehetra io dia voly dôly dia atao délivrance fa tena hoe zay ilay miaina mifantoka tena hoe mila miaina mifantoka isika satria nisy reo fahavalontsika reo tsy ho faly reo amin'izao fotoan'izao efa eny an-tanantsika ny mandravany fifantohantsika amin'ny Facebook, Instagram eny hatrany amin'ny resadresaka any amin'ny messenger sy ny WhatsApp YouTube ny rehetrarehetra eny efa eny ampelan-tanantsika eny ny fitaovana izay mety ahasofoka ny indrindrandrindra ihany koa mety tsy hainantsika mifantoka mamintanjon'Andriamanitra dia zarany antsika variana amin'ny fiainana amin'izay karazana diversion apetrany eo amintsika tsiraray avy ahatonga antsika amany tsy ahazo loka dia izy ianao hoe na apary mazara apary atonganiko maimboafy eny efa tiaka ho anao foana ihany ny lanitra lata zay hoe to karaha hoe fa ie sotra mitombotsika be famidrapony YouTube io hoe tena be famidrapony fa ny miaina mampino amin'izao vanim-potoana izao raha lasana bavy ny resaka an'izay le resaka hoe tsy fifantohana izay a diversion apetraka ny fahavalo tena hoe mafy dia mafy ny miaina mampino eo ambanin'ny teknôlôjia samihafa tsika tsy mahita an'izany hoe andeha maky baiboly isika dia vaky baiboly no andehanana voalohany ao anatin'ilay efitrano mitokana
resaka tamin'ny rahakoty sy rahabe sy nanao commentaire tany amin'ny Facebook ny afarana samy teny tompoko dia diso anatan'izany tafiditra anatan'izany zay miasa izy tsy voatery tinofoko ty dia efa nisany tena zay le mitaly an'izay zavatra zay tena mafy kanefa ny tsy hoe tsy azo iainana fa tena omeny tompo antsika ny fitaovana rehetra afahantsika miaina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Momba ny fahasoavana isika fa ilay fahasoavana tsy anaovana matetika no tiantsika sokirintsika matetika fa tsy ilay fahasoavana mba havitana mihoatra androany ndao avadintsika hoe ilay fahasoavana ilay tena izy no ilahntsika angatantsika amin'Andriamanitra. Andriamanitra amin'ity fifantohana tokony hifantohako itya dia mila ny fahasoavana bebe kokoa hatramin'ny noviny ianao nanaradian'i Jesosy dia antinoiny tany amin'ny lasa rehetrarehetra 5 taona izay isika daona dimy izay tany amin'ny 5 taona tany fa anao tahaka ny fanamboana androany. Amen. Atao tahaka ny voandroany indray ianao no miazakazaka dia rapitso ataovy tahaka ny rapitso indray ianao no miazakazaka tsy hoe iandro rapitso fa miandro isan'andro iainantsika dia ataovy tahaka an'izay tsy hoe vonona miazakazaka mafy anao ako Andriamanitra misy lokatra trarintsika dia mozy isika hoe zako lina kokoa amin'ilay loka dia tsy fantatritsika io ny efa nresahako teo hoe Kristiny loka ngeza be indrindra fa nafantatritsika na tsy fantatritsika izay loka omeny ny azo antoka ny loka avy amin'Andriamanitra dia mihoatra no miazotsika hetrana foana teo hiaraka hitsangantsika raha lasana vavy 5 taona no lasa izay maro ny zavatra hitantsika sy ny ainantsika tao anatin'izay 5 taona izay maro ny fandresena nisy koa ireo ady tsy fahasahiranana maro samihafa fahasahiranana ara-pifandraisana fahasahiranana ara-vola fo tamin'ny volana lasa teo no hoe sahirantsika na nadony hofatrandro soarana an'Andriamanitra no ny fahasoavan'Andriamanitra voaloha somatsara zany. Alleluia. Fa zay tazona antsika Andriamanitra tsy isika no nitazona azy fa izy no niazona antsika tsy isika no maharazona fa izy no manana tanana mahery mitazona antsika dia androany koa nefa andao angataka ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra sika hanampy antsika andrazona bebe kokoa hatrany tsy isika no inona fa izy no nampiasa antsika fantsona fotsiny zasy ianao misy fanontaniana lehibe reto mipetraka amintsika tsiraray avy andro mbola vonona ve ianao miazakazaka mandritry ny 5 taona manaraka indray tsy hijery izay vita tany aloha tany sahako nefa efa tanatin'izay 5 taona izay ako worship leader foana tato am-piangonana na hoe mpamafatrano foana ako tato am-piangonana tena nanompo ako zaho toro filazantsara foana ako ndao anao recette isika ndao amerina ny compteur azero indray isika dia tsy hijery nefa vita tsy hijanona amin'ny fahombiazana na amin'ny fahadisoana tao aloha fa hifantoka amin'ny Kristy sy ny tanjona antsika ho amin'ny 5 taona manaraka hoy izy amintsika amin'ny tsiraray avy andao anakibiny masotsika isika aminao hoe andao indray zanako vavy andao indray zanako lahy miarena miazaka za tsara izany valopity lehibe ho anao ny olona miaina mifantoka amin'ny tanjon'Andriamanitra dia miaina misy fiantraikany tsapy izy rehefa tsy eo miaina mifantoka mandray fanapahan-kevitra amin'ny fotoana mety ary zao fotoana mety handraisanao fanapahan-kevitra hoe hiaina mifantoka amin'ny tanjon'Andriamanitra ianao manomboka androany eto anivontsika eto ny oloolona atsoatsy eto anivontsika eto ny diakona
atsoatsy. Eto anivontsika eto ny olona hanangana fiangonana atsoatsy ny fotoanan'Andriamanitra. Eto anivontsika eto ny olona mpanohana ara-bola ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny Maria ilay nijerentsika tamin'ny heriny. Eto anivontsika eto ny olona hanome izay faiza manao ny mpitendry, ny mpihira, ny rehetrarehetra ho amin'izay tanjon'Andriamanitra amin'ny hoavy rehetrarehetra. Ary mihinako fa ao anatin'ireo zato izay tian'Andriamanitra ho avy eto mbola homanin'Andriamanitra ho amin'ny tanjony manaraka rehetrarehetra. Vonany anangan-tanana ve ianao hoe ity Tompo, izaho hiaina mifantoka amin'ny tanjonao. Tena fanalahidy ao ambany izay rehetrarehetra izay dia mbola hiverina tamin'ny toroteny tamin'ny heriny ihany ahako. I Maria avy any Betania nahalala hoe mendrika ny alorako ny ngeza indrindra amiko Andriamanitra dia ny voninahitro ny volony nanafana ny tongotra Jesosy. Ary mbola misy Maria anankiray ihany koa. Na Maria tao Betania mihitsy koa arany. Maria tao Betania ilay hoe fantany hoe ny eo akaiky ny Tompo no mahatsara azy indrindra. Eo no ahafahany mahalala ny tanjon'Andriamanitra aminy. Mbola vonona ny anangan-tanana ve ianao hoe ity Tompo, teo eo akaikinao bebe kokoa ary mahafantarako sy ahafahako miaina araka ny tanjonao. Fanontaniana anankitelo ho fampisaintsainana antsika tsiraray avy. Inona amin'ny lasa no mbola manakana tsy azakazaka? Inona? Fahombiazana tany aloha ve? Fahatosoana tany aloha ve? Fahakiviana amin'izao ve? Sy ny sisa sy ny sisa. Mila manadino izay ao aoriana izasy ianao mba ahafahantsika manatratra izay eo aloha. Fanontaniana faharoa, inona amin'ny fiainako amin'izao no manala ny fifantohako amin'ny Kristy? Fitiavako miresadresaka tsy mahasoa ve? Fitiavako an'izao tontolo izao mihoatra an'Andriamanitra ve? Fitiavako ny alaza ve? Fitiavako any zazaroa ve? Inona amin'ny fiainanao amin'izao no manala ny fifantohanao amin'ny Kristy? Mety hatramin'ny réseaux sociaux sao tokony handray fanapahan-kevitra ianao miaina mifantoka dia mandray fanapahan-kevitra amin'ny fotoana mety. Ary farany, inona ny dingana iray azoko raisina amin'ity herinandro ity mba hiazakazaka tsara indray ahako miaraka amin'Andriamanitra. Ome fotoana antsika mangataka ny mpitendry hiaraka hitsangana tiaroana tena ome fotoana antsika hisaintsainana andreo. Raha sorata malekardeo azafady sorato kely. Inona lasa no mbola misakana tsy azakazaka? Inona amin'ny fiainako amin'izao no manala ny fifantohako amin'ny Kristy? Inona ny dingana ray azoko raisina amin'ity herinandro ity mba hiazakazaka indray miaraka amin'Andriamanitra amin'ny mpifantohana, miaina mifantoka, miaina mifantoka. Like you